Fitiavana malala rehetra amin'ny tompo aminareo ane ny famitrampo sy ny viadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy ilay lohan'ny fiangonana ary tompony fiantsoana. Ity alahady faharoan'ny volana Martsa taona 2022 ity dia alahady farany manaraka ny Epifania ary alahady anasanantsika mpandray fanasan'ny tompo hiatrika ny latabatra masina. Fa alahady indrindra koa ahatsiarovantsika ireo ray aman-drenitsika nitondra sy nitantanantsika ao amin'ny tompo efa nisotro ronono na nivadina velany. Dia manatrika antsika eto arabaina indrindra ny vadina velany mpitandrina Rakotondray Richard sy ny mpitandrina Ramaolo Miaso mivady. Maneho ny fialantsiny toy ny mahazatra ny vadiny navelany mpitandrina Solo Air Paul izay tsy eto an-tanindrazana. Ao anatin'izany fotoam-pahasoavana izany driavana dia falisika mandray ny ray aman-dreny ny mpitandrina Rakotondriana Charles izay tsy izoviana amintsika FJGM fa ifanisahana ny fanompoana maha-sekretera jenerary ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Mialoha ny sotrony ronono dia nitondra ny sodapartany fa 7 tany ampitan-dranomasina sady nitondra fiangonana. Miara-bazy amin'ny anaran'ny tompo isika ary mirary ny herin'ny faherezana ho azy mivady sy ny ankonany. Anomboka izao fanompoam-pivavahana izao isika miompana amin'ny lohahevitra hoe miantso amin'ny fibebahana ny tompo dia hitsangana anao ny hira fanentanana ny hazakazaka masina. Ndeha anoe voninahitra ny tompo isika araka ny salamo voalahatra.
hoy ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny tompo Jehova Andriamanitra ny maro enoy ny fivavako mandrenesa ary Andriamanitra Jakobo Andriamanitra apinganay eo tsy njovy ka jereo ny tavany voaositrao fa nindray andro kianjanao dia tsara noho ny arivo aleoko mipetraka eo amin'ny tokoa nambaravaran'ny tranon'Andriamanitra toy izay mitoetra ao andainy ratsy fanahy fa masoandro sy apinga Jehova Andriamanitra fahasoavana sy voninahitra no omeny Jehova tsy hiaro zavatsoa amin'izay mandeha amin'ny fahitsiny izy Jehova tompony maro sambatra izay olona matoky anao. Amen. Vavakisika isaoranay tokoa ianao Andriamanitra ilay nahary sy mitahiry anay mandrak'androany isaoranay ianao Jesoa Kristy ilay namonjy ary mbola mamonjy anay mandraka ankehitriny isaoranay ny nanomezanao ny fanahy masina mbola hitarika ny fiangonana namakivaky ny tantara ary isaoranay indrindra ny atongavanay amin'izao volana martsa izao fa tanana mahery sy sandrina injitra no tsapanay tena natanterahanao izany fitantanana izany misaotra Andriamanitra ny amin'ity fotoana ity azonay mitodika aminao mahatsiaro ny asanao taminay tsiraray avy tamin'ny alalan'ireo mpitandrina ny fandimby efa nisotro ronono teto amin'ity fitandremana ity misy amin'izy ireny ombambady misy efa nilaozana any amin'ny tsara lavitra misy koa ny tsy eto an-toerana fa amin'izany dia miombona fosy fanahy amin'izy ireo izahay manokana ity fotoana ity ankalazananao ametrahana azy ireo ampelatananao ary aneonay ny fonay eo anatrihanao amin'ny fitsinjovana azy ireo raha isotony anitra ankasitrahanao ary zao fotoana izao irao indrindra ny fanahy masina mba homba ny fiangonanao dia ho tanteraketo ny famalina ny antsonao amin'ny fibebahana marina ho toeto ny teninao fa momba anay mandrakariva ianao ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo
izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Aminareo rehetra rery havana ny fahasoavana mba ampiadanina avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Tonga amin'ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora isika ka eo am-pitsanganana ny tsanganan'ny tanora sy ny ankizy nanatanterantsika ny hira izay efa voalahatra. Ankehitriny tompo dia tonga indray ny fotoana izay hampianarinao ireto tanora sy ny ankizy ireto ka ny fanainao masina tompo hiasa ao amin'izy ireo ary tahirany koa ny teny raha hanambara izany ny mpanomponao. Minaran'i Jesosy Kristy tomponay nanaovana izany vavaka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay takatsika ny afatra indray amin'ny tia dia ny filazantsara araka ny Matio 7 ka ny 9 ny 10 ihany no akatsika fampianarana amin'ny tia anio ity. Matio 7 andininy 10. Izay vaky toy izao mianaran'i Jesosy manao hoe arindro efa mipetraka eo amin'ny fototry ny hazo sady ny famaky koa ny hazo rehetra izay tsy mamovoa tsara dia ho kapaina ka atsipy any anaty afo. Amen. Izany soratra masina izany ndraiky izy sy ny tanora no ampianarin'ny tompo amintsika indray amin'ny tian'io tia. Raha mijery ity soratra masina ity sika dia hitantsika tsara ery aloha ery mahita hoe fa no nahitan'ny fariseo sy ny sadoseo maro nanantona ny batisana izy. Reto fariseo sy sadoseo reto reky izy tanora dia misy an'reto foana naiza misy an'i Jesosy eto moa dia hitantsika tsara fa Jona mpanao batisa eto no manambara eto. Hitantsika tsara fa Jona mpanao batisa dia sady mpitoroteny izy no ihany koa no mpaminany izy ary eto koa nefa dia miseho mampanao batisa azy. Eo foana zany ireo fariseo sy ireo sadoseo ireo. Inona ny zavatra misy amin'ireo raiky izy tanora? Reto fariseo reto dia olona mahay ny soratra masina ireo, mianatra soratra masina ireo. Ary raha ny tanina zany ireo makasika ny momba ny soratra masina dia hainy tsara izany. Fa saingy izao tsy ampy fahatanterahana. Makatoy izany, manatanteraka izany, izany tsy vitan'reto fariseo reto. Ary eto zany Jaona dia tady tsara fa tena mitoro teny izy eto ary miantso ho amin'ny fibebahana eto. Raha jerevantsika ilay ty andininy 10 ty raiky izy tanora dia entitra tanteraka eto Jaona raha milaza izany. Hidro efa mipetraka eo amin'ny fototry ny hazo sady ny famaky
koa ny azo rehetra zay tsy mamovoa tsara dia ho kapaina ka atsipy any anaty afo. Eto zany dia mampiseho tsara mihitsy fa ny olona zay tsy mamovoa tsara eto a dia atsipy anaty afo, kapaina dia atsipy anaty afo. Hitantsika tsara zany hoe ohatrana hoe zany atsipy anaty afo zany a, rehefa alefa anaty afo a le hazo dia maninona may ary lasa lavenina. Ary eto zany tena loza be mihitsy ny eto a izay ambara eto amin'ity soratra masina ity. Fa inona raha no afatra ao antsika ry ankizy tanora amin'ity an'io ty a, ny andrasan'ny Tompo aminao zany, ny andrasan'ny Jesosy aminao dia tsy hoe mianatra soratra masina fotsiny ihany ianao, tsy hoe mandeha mivavaka tem-piangonana fotsiny ihany ianao, fa ny tena andrasan'ny Tompo aminao a dia miandry votsara avy aminao Jesosy a. Inona zany votsara andrasany aminao zany a dia enao mankatoa an'Andriamanitra, enao tia an' Jesosy Kristy a, enao tia mianatra soratra masina, mazoto mianatra soratra masina, ary ianao mazoto mivavaka. Izany no andrasan'i Jesosy Kristy aminao raha izy tanora. Fa raha zany kosa dia fombafomba ihany ny fampianarana am-piangonana ty, fombafomba ihany ny fianarana soratra masina. Fa ny zava-doza miandry ny olona tahaka an'izany a dia zao hoe kapaina izy ary atsipy ao anaty afo maharitra mandrakizay. Takiany Tompo aminao zany dia zao hoe mba handeha mendrika ny fibebahana ianao, bebaka eo anatren'Andriamanitra, ary Andriamanitra Jesosy dia miandry votsara avy aminao. Ho an'Andriamanitra irery ihany voninahitra, ao amintsika kosa izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Mbola hivavaka isika. Isaoranay ianao Andriamanitra fa Andriamanitra miteny aminay mandrakariva ianao. Ampio izay Tompo, ampio ny ankizy sy ny tanora, meo fahendrena izy ireo ary mba tena ankizy sy tanora matahotra anao Andriamanitra, miaina amin'ny fankatoavana ny teninao. Ka tehirizo aty amponay Tompo izany fampianarana izany, ny fanainao masina ny tahiry izany teny izany aty amponay. Amenaranao Jesosy Kristy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Raha ivavaka sika tompoko. Andriamanitra ray zanaka fanay masinao, saotranao zahay omenao zao fotoana zao. Ahafahanay mahazo ny anjara tsara ka afaka mitanila eo aminao, handray ny sitraponao amin'ny alalan'ny teninao masina sy marina izay hovakiana sy toriana aminay vahoakanao. Koa mangataka ny fanay masinao mba hamenao anay tsirairay avy, ary momba ny mpanomponao izay hamaky ny teninao masina mba tsy handiso izay vakiana. Ary ny mpanomponao izay irakao anambara ny afatry ny teninao masina sy marina, ny fanainao masina ane no ampiteny azy ka anambara ny sitraponao. Ary indreo ny vahoakanao izay handray ny teninao, mba omeo fifatoana ka nongilatsofina, ary anendrina ny atilalon'ny fonay ane ny teninao ka hitondranay ho amin'ny fibebahana marina eo anatrehanao. Koa mitenena Tompo fa vonina ny aino anao zahay mpanomponao, ny herin'ny teninao ane anova ny fiainanay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Iara-maky sy hainy soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha, bokin'ny ohabolana toko voalohany, andininy 20 ka hatramin'ny 7:30. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ny fahendrena miantso mafy ny velany, manandratra ny feon'ny kalalahana izy,
mitory amin'izay fivoriany marobe mireo ndreony izy eo alohany mivavahatsy ao an-tanàna ny olazan'ny teniny hoe rikely saina mandra-pahoviana no tiavanareo ny fahadalàna sy falian'ny mpaniratsira amin'ny mpaniratsirana ary ankalan'ny adalan'ny fahalalàna miverena ianareo iain'ny fananarako indro ahidiko aminareo ny fanaiko ary ampahafantariko anareo ny teniko satria efa niantso aho fananday ianareo efa nanenjitra ny tanako aho fa tsy nisy ny tandrina fa nolavinareo ny saina rehetra natolotro sady tsy nentina naiky ny anatro ianareo izao kosa iome raha tonga ny fandringanana anareo handatsy aho raha tonga ny mahatahotra anareo raha tonga ny zava-mahatahotra anareo tahaka ny rivo-doza ary ny fandringanana anareo toy ny tadeo ka manjoa anareo ny fahoriana sy ny fangirifiriana dia vao iantso aho izy fa tsy hamaly aho dia vao hitady hahifatratra izy fa tsy ho hitany aho satria nankahala ny fahalalàna izy ary tsy nifidy ny fahatahorana an' Jehova tsy nekeny ny saina natolotro no tsiratsainy avokoa ny anatro rehetra dia hinana ny vokatry ny alehany izy ka ho voko ny fiandreny fa ny fiemoran'ny kely saina hahafaty azy ary ny fiadanan'ny adala ndringana azy fa izay miaino akosa hitoetra tsy manana ahy eny andro te izay izy ka tsy hatahotra ny ratsy ho tohizantsika amin'ny famakinana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao filazantsara araka amin'ny Matio toko 7:17 ka hatramin'ny 12 ary ho faranantsika ny famakinana ny soratra masina ao amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly toko 4:20 17 ka hatramin'ny 17 rehefa hita diovakina amin'ny anaran'ny tompo fanonona hita amin'ny fariseo sy ny sadseo maro nanatona amin'ny batisana izy dia hoy izy taminy ditaranaky ny mianarana iza nanoro-hevitra anareo andositra amin'ny fahatezerana ho avy koa mamoaza vomendrika amin'ny fibebahany ianareo aza manao anakapo hoe manana ny Abrahama ho rainay izahay falazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana zanaka ho an'ny Abrahama avy amin'ireto vato ireto ary indro efa mipetraka eo amin'ny fototry ny azo sahady mifamaky koa ny azo rehetra izay tsy mamoa voatsara dia ho kapaina katsipy any anaty afo izao dia manao batisanareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana fa ilay avy arioko no mahery noho izao ka tsy mendrika hitondra ny kapany azy aho izy no anao batisanareo amin'ny fanahy masina sy ny afo eny an-tana no fikororoany ary izy anadio tsara ny eo ampamilony ka anangona ny variny ho any atsopotra fa ny akofa sy mololo hodorany amin'ny afo tsy mety maty ary amin'izany ry Agripa dia tsy nandany fahitana avy tany an-danitra aho fa nambarako voalohany tamin'izay tany Damaskosy sy Jerosalema sy tany amin'ny tany Jodia rehetra ary tany amin'ny Jentilisa mba hibebaka sy hiverina amin'Andriamanitra izy ka nao asa mendrika amin'ny fibebahana ary izany no isamboran'ny Jiosy ahy teo amin'ny kianjan'ny tempoly sy ny tadiavany ahafaty ahy ary no fitahin'Andriamanitra dia mbola maharitra mandrak'androany aho ka manambara na amin'ny kely na amin'ny lehibe ary tsy nilaza na inona na inona afa-tsy izay nolazay mpaminany sy Mosesy fa ho avy fa Kristy tsy maintsy mijaly ary ho voalohany hitsangana amin'ny maty ka hitory fahazavana amin'ny olona Israely sy amin'ny Jentilisa. Amen. Tsahatra ny misaotra sy mankasitraka anao zay ry Andriamanitra ray noho ny fitiavanao sy ny famoramponao
ary anananay zao fotoana zao ka iainona zay tianao ambara aminay fa tsy ny midera ihany fa dy ny tenenanao koa mitenena tompo fa miomana ary vonina iaino zay rehetra lazainao aminay zahay mba ho voninahitra ao ary ho fitahinao anay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika amen. Misaotra indrindra ny fandraisana zay ataon'ny ray aman-dreny mpitandrina sy ianareo fiangonana manontolo amin'ity fotoana ity ary eto dia miaraba manokana ireto ray aman-drenitsika izay tsarovany fiangonana manokana amin'ny fotoana tahaka izao dia miraro soa anareo tompoko Andriamanitra ny fiadanana izay efa niantso sy mitantana anareo ane omba anareo hatrany ho an'Andriamanitra nahitra amin'izany amen. Ny tenin'Andriamanitra ho toriana amintsika amin'ity anio ty dia noraisina ao amin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko fa 9 ny andininy fa 7 ka hatramin'ny andininy fa 13. Efa novakina tamintsika teo zany ary indro mbola hovakiko ndray maka mba anarantsika sy anatsontsika ny afatra zay tiany tompo amparantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Asan'ny apôstôly toko fa 9 ny andininy fa 7 sy ny manaraka. Ary amin'izany ry Agripa mpanjako dia tsy nandany fahitana avy tany an-danitra aho fa nambarako voalohany tamin'izay tany Damaskosy sy Jerusalema sy tany amin'ny tany Jody rehetra ary tany amin'ny tany Jentilisa mba hibebaka sy hiverina amin'Andriamanitra izy ka hanao asa mendrika ny fibebahana. Ary zany no nisamboran'ny Jiosia teo akanjan'ny tempoly sy ny tadiavany ahafaty ahy. Ary noho ny fitahian'Andriamanitra ahy dia mbola maharitra mandrak'androany aho ka manambara na amin'ny kely na amin'ny lehibe ary tsy milaza na inona afa-tsy izay nolazain'ny mpaminany sy misesy fa ho avy fa Kristy tsy maintsy mijaly ary ho voalohany hitsangana amin'ny maty ka hitory fahazavana amin'ny olon'ny Israely sy amin'ny Jentilisa amen. Tamin'ny volana lasindry avana no antitra niterin'ny fanahy masina tamin'ny alalan'ny fiangonana fa mamonjy ny tenin'Andriamanitra, mamonjy ny filazantsara. Endrika sy fomba samihafa no nampahafantaran'ny soratra masina ny momba izany tamintsika. Rehefa avy nampalala zany ary izy dia ho indray ny fanahy masina amin'ny alalan'ny fiangonana sy ny soratra masina hoe miantso ho amin'ny fibebahana ny tompo izay efa niaingantsika niombona niaraka tamin'ny liturjia fanombohana teo. Zany hoe rehefa fantatry ny olona fa mahavonjy io tenin'Andriamanitra io dia manohy Andriamanitra ka mivantana sy manazava ny setriny hoe miantso izay manatsofina sy vonika iaino Andriamanitra. Ary zany ry havana nasehon'izao perikopa eto amintsika izao. Marina tamin'ny andro nahaveloman'ny Paoly apôstôly, marina tamin'izany manko ilay voalazan'ny Isaia mpaminany hoe fa indro ny aizina manarona ny tany ary ny Ezipito manarona ny firenena. Dia toy izany hoe fa aminao kosa mipisahana voninahitra Jehova. Ary mbola marina indrindra koa ankehitriny zany fa ny fisehony izay amin'ny fomba samihafa marentsika fotsiny amin'ny hoe amin'ny tsy finoana sy tsy firaharahiana an'Andriamanitra. Sy Jesosy Kristy zanany ka dia manjaka izao karazana faharatsiana marobe izao ary marina le lazain'ny tompo tamin'ny alalan'ny Apokalipsy toko fahatelo hoe misy ny milaza ny tenan'io jiosy kanjo tsy izy. Raha vantana kokoa dia hoe misy ny olona milaza fa ho kristianina kanefa mandainga. Ary matetika dia miseho zany fa efa voalazan'ny tompo moa ny iomanana ka dia tsy gaga sika raha mahita ny fahamarinana zany hoe tsy arakaraky ny teniny
ny atao sy ny toetra n'ilay olona hoe ny tenin'ny olon-kendry anankiray antsoina hoe Alexandre Vinet ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra dia tenin'Andriamanitra ihany koa ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra dia tenin'Andriamanitra ihany koa ary zany saripady amin'ny fiainantsika riavana sarobidy sady saripady satria ny toetrako ny toetranao ny toetrantsika no ampifandanjany ny tenin'Andriamanitra ka dia manjary manan-kaloazaina amin'ny olona ka dia noho izany dia ny fijoroana ho vavolombelona ny antsoan'Andriamanitra azy no nentin'ny Paoly apôstôly nandresy lahatra ny Agripa mpanjaka sy ireo manodidina azy ary zany ihany koa ankehitriny no entin'ny fanahy masina iantsonantsika zanak'Andriamanitra iantsonantsika kristianina hiaina sy hisitraka ilay famonjena entiny tenin'Andriamanitra nandritra ny volana eny manko dia nahafafa hoe mamonjy ny tenin'Andriamanitra fa eto dia ahoana amin'izay ary no hiaina anazy dingana telo no namintinako ary ampitana amintsika an'izany antso ataon'Andriamanitra amintsika zany zany andrasany amintsika zany mba hahazoantsika hisitraka sy hiaina ny fitahiny sy ny famondram-pony velo hiaina ao anatin'ilay famonjena nentin'ilay tenin'Andriamanitra fa tsy ahatonga n'ilay tenin'Andriamanitra lasa rano eo ambonin'ny vatolampy fotsiny fa tsy miatra zavatra voalohany dia lay teny voalaza eo amin'ny andininy faharoapolo ka ery amin'ny tapany faharoa tapany fahatelo ery zay ilazan'ny apôstôly Paoly hoe nakany amin'ny tany amin'ny Jentolisy izy tany amin'ny Jodea tany amin'ny Jerosalema tany Damaskosy ny antony izao mba hibebaka sy hiverina amin'Andriamanitra izy ny olona zany ka hanao asa miendrika ny fibebahana dia zay no hoe le dingana voalohany lazain'ny apôstôly Paoly eto zany dia ny hoe hibebaka matetika teny mahazatra izy io ka manjary tsy fantatra ntsony ny asarobidiny sy ny alaliny zavatra raketiny ary dia ndraindray koa zay nivelany raha hoe mibebaka dia teny manahirakirana ny olona zany fa teny tsy maintsy ohatrany miseho hoe miampangatena zay no iveran'ny olona zany rehefa niaonan'i Jesosy Kristy teny an-dalany Damaskosy izy ka nilazany ny maha izy azy izy lay andeha hanenjika ny olona any Damaskosy dia Saoly nahoana ianao no manenjika fa iza moa ianao tompo izaho no Jesosy zay enjehinao teo indrindra rehefa nitenenany tompo an'izay mivantany izy satria azo antoka ane satria i Saoly fariseo mahalala tsara ny zavatra raketiny soratra masina dia nampahafantariny azy satria mafy loatra no nampahorian'ny Saoly ny kristianina ary ny andalana azy izy mbola andeha hoany ampiditra aponja andeha hisambotra amatotra an'ireo kristianin'ireo kanjo tamin'izay fotoan'izay indrindra dia nirotsaka antsehitra nandresy lahatra azy ny tompo mba hialany amin'izao fanenjehina noho ny tsy finoanan'i Jesosy Kristy izao dia nataony tamin'ny mpino kristianina miarabelona aminy ary rehefa nivangin'ny tompo izy riavana ka ny tompo mihitsy moa rehefa miseho aminy hoe zaho ny Jesosy zay enjehinao ampony izy dia ozy izy mantsy ny Agripa ahy teny tamin'ny Agripa izy hoe tsy nandany fahitana avy tany an-danitra aho ohatra ny teny foy mandalo fa faharesen-dahatra tsy nandà ny fahitana avy tany an-danitra aho ry Agripa mpanjako io lay endriky ny faharesen-dahatra zany hoe fanekena sy fiekena noho ny tsy nety natao talohany io mantsy dia tena mbola mafoy Saoly ary ravaka itsika ny andininy fahaenina amby roapolo eo amin'ny toko fahaenina amby roapolo ny andininy fahasivy ka hatramin'ny faharaika amby folo dia tena manilaza ny fienjanany tamin'izany fomban'izany mihitsy io fanekena sy fiekena io
fa nanao zavatra mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra io no endrika isehon'ny fibebahana. Misy ny olona mandre, misy ny olona mahita ny asan'Andriamanitra, misy ny olona miaino tenin'Andriamanitra fa tsy mety manaiky, tsy mety resy lahatra hoe hoay izany tenin'Andriamanitra zany, izaho no tenenan'Andriamanitra toy izany, ary zay le tsy fibebahana, mandalo fotsiny ilay tenin'Andriamanitra. Fa izay tsy fanekena sy tsy fiekeny zay no endriky ny tsy fetezana hibebaka, ary tsy eken'Andriamanitra nao vinanao viny zay. Mampieritreritra ilay tenin'ny olokendro amin'ny bokin'ny Mpitoriteny 7:20 hoe ny anaran'ny Tompo, saingy tsy tanterahana vetivety ny famalinan'ny ratsy atao, dia izany ny ikirizan'ny fonony zanak'olombelona amin'ny fanaovan-dratsy. Saingy tsy valiana vetivety ny ratsy atao, dia izany ikirizan'ny fonony zanak'olombelona amin'ny fanaovan-dratsy. Inona le fanaovan-dratsy? Fanoerana ny sitrapon'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra, tsy anaiky ny sitrapon'Andriamanitra. Ory havana, tsaroa fa varavaram-piangonana voan'ny olona mandalo eo anaty lalana eo nefa fa endrika fitiavan'Andriamanitra, endriky ny fiantson'Andriamanitra, hoe manatsofona iaino anao. Fa matetika ny olona zatra mandalo varavarana voa dia miaino izy fa tsy mandre, mijery izy fa tsy mahita. Ary zany no tokony hoetreratsika ao amin'ny obolona toko voalohany 7:30 rentsika ny vakin'ny mpanompon'Andriamanitra teo, ery amin'ny 7:30 ery dia misy hoe fa ny fiamoran'ny kely saina ahafaty azy. Zany hoe arakaraka ny iamoran'ny olona kely saina dia izay no mahafaty azy. Ary ny fiadanan'ny adala, mandrakariva ny antson'ny soratra masiny hoe adala, dia ireo tsy mino an'Andriamanitra, ireo tsy manaiky, tsy matahotra an'Andriamanitra. Ary betsaka ireny olona ireny mihevitra ny hoe miadana izy rehefa mihinana sy misotro ary lalao. Eo izy ny teny eto hoe ny fiadanan'ny adala no andrigana azy. Ry havana, andrasan'i Jesosy Kristy anaiky izay lazainy tenin'Andriamanitra isika, ary rehefa avy manaiky isika tenin'Andriamanitra zay dia miaiky tokoa isika fa tsy nanaraka an'izany. Ary zany no iantson'ny Tompo antsika amin'ny dian'ity. Alohan'ny ialantsika midikana voalohany iny dia reto misy endrika fibebahana sy fahatsiarovantena ary apetraky ny Tompo mbao antsika. Rehefa nantsony Isaia mpaminany ka niona tamin'Andriamanitra dia hoy ny fibebahany, lozako fa lehilahy malotomolotra sady ato anatin'ny firenena malotomolotra. Zay ny fibebahany Isaia. Miaraka amin'izay tonga Andriamanitra namila ny elony ka nametraka vainafo netiny anjely mitandra netiny Serafima teo amin'ny olona. Dia voavela ny elony Jeremia ilay tanora mahalala tsara ny fahatanorany, ary nitsotra izy rehefa nivangin'ny tenin'Andriamanitra hoe ianao irahako andeha hanorina sy hamboly, hanondraka ary handrava sy handrodana. Eo izy fibebahany sy ny fahatsiarovantena hoe indrisy mbola zaza aho, tsy mahay miteny aho. Fa arakaraky ny nahatsiarovana izay ny voamaika niarahan'Andriamanitra taminy ka naovony ataoko andro visy andro varahana ianao. Tahaka izany ny fibebahany hitantsika nefa nataon'ny Paoly moa teo, ilay mpamory hetra, Matio mpamory hetra. Rehefa nibebaka Matio mpamory hetra dia ny nanolotra ny nataony hoe indro tompoko ny antsasaky ny fananako omeko ho an'ny malahelo, ary raha misy zavatra olo ralaiky tamin'ny fanambakana dia onerako avy efatreny zany. Zay ny fibebahany Mateo. Hitantsika zany reo endrika fahatsiarovantena sy fibebahany reo. Ary neny Petera moa rehefa nahatsiaro ilay teny nataony hoe tsy foaty mihitsy anao, tsy hatra aminao zany, naneno ny akoho todika tany amin'ny Tompo izy ka nahatsiaro ny nataony dia nibebaka sy nitomany izy nangataka famelan-keloko. Tiany Tompo hahatsiarony zany koa isika. Rehefa avy mandre ny tenin'Andriamanitra dia inona no ataonao? Fa misy zavatra asain'Andriamanitra hitarihany ianao ao aorianany zay. Ary zay ilay hoe mibebaka iantson'ny Tompo antsika. Ary rehefa mahatsiaro an'izay tsika mitandremana, tsy hanao fomba ny Jodasy. Jodasy ke mba nahatsiaro tena ihany, lozako fa namadika raha marina aho, kanefa tsy nibebaka sy nanaraka izay nolazain'ny Tompo taminy nataony na tokony anatona ny Tompo izy
fa ninaantso tena aza ka sady efa namadika raha marina izy no namolon'olona ny zokontsokony angamba mahatadidiny ty ohatra ty fa efa fanao natolo ty hoe indromana lavitra ny fahasandrazana ohatry ny boka matin'ny nendra zany hoe faran'izay very satria tsy vitan'izay namadika raha marina ndraha zanak'Andriamanitra fa mbola koa namon'olona fa ny zavatra faharoa ry havana dia le hoe iverina amin'Andriamanitra tsy vitany hoe mahatsiaro fotsiny eo iverina amin'Andriamanitra fa ahoana nahoana tsy hoe ibebaka ihany dia ampy tsy ry havana tsy feno zay fa ny nasain'ny tomponambaran'ny Paoly eto dia ny hoe iverina amin'Andriamanitra tsy bakiony ampo mahalala fa tsy mety zao ataoko zao kanefa asa ihany ihany toizana tsia tsy zay no asainy ataony fa manjary mampanao ny tsy tokony atao zany manjary manao fanahy niny ary tsy raozan'izany ny olona manao fanahy niny ampalahelo ngery havana aty am-piangonana tsika rehetra any am-piangonana ny olona mitoroteny ny amin'ny fahalovana ny amin'ny corruption manantokantoka ireny olona ao am-piangonana manaiky fa marina tokoa zany tenin'Andriamanitra zany fa rehefa tonga ny latsinainy sy talata mandehany no jereo any amin'ny toerana maro samihafa any fa ireo olona manatokatoko ireo indrindra no anisan'ny tena mpanatanteraka an'ilay zavatra any ary zany ny zavatra misy hoe zahay amafisam-poanga izy zany miainy fa tsy mandre mijery fa tsy mahita hoy ny Korintianina faharoa 7:15 hoe dineo ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsy izao toetra ny tenanareo atraiza nitakiny ny tenin'Andriamanitra aminareo Paoly mantsy talohan'ny faharesen'ny lahatra sy fiovam-pony dia nihevitra fa akaiky an'Andriamanitra mihitsy izy satria tena hoy ny filazany azy eo amin'ny 5 amin'io tokony vakitsika hoe fariseo aho araky ny antoko fahatrapitana indrindra ny lalàna amin'ny fivavahantsika tena mpanatanteraka zay ary no heveriny fa janona amin'izay ny fanakikizana an'Andriamanitra fa ny atao hoe fiverenana amin'Andriamanitra arak'izay lazany Petera azy dia famelan-keloka mihitsy ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa io verena amin'Andriamanitra irareo mba hamelan'Andriamanitra ny elokareo tena fiverenana mba handraisina ny famelan-keloka ilaina dia ilaina ny fibebahana ry havana tena takian'Andriamanitra amintsika ankehitriny amin'ny aro fahaveloma antsika izao ny miaina amin'izany ary Lotera ilay ray amin'ny fanontsim-pivavahana dia nanatitranitra mihitsy eo amin'ny fotoam-pianarany manao hoe ilay adama ela ao anatintsika dia tokony horesena sy hovonoina amin'enina sy ny fibebahana isan'andro ary zay no mahatonga antsika sarobidiny iny tentsika rehefa mivavaka iny hoe Andriamanitra mamela ny helokay raha lazaina amin'ny teny hafa iny dia manao hoe Andriamanitra esory aminay nitodiny ny ratsy nataonay fa entin'ny fahazarana moa tsika Andriamanitra mamela ny helokay mamindrafo aminay dia ohatrany tsy fantarakory ny dikany fa raha voenao miteny hoe mamela ny heloko nanao ratsy esory amiko nitodiny ny ratsy nataoko zay le hoe miverina amin'Andriamanitra mitsotra eo anatrehan'Andriamanitra safady tompoko ilaina dia ilaina ny fibebahana fiekena fananoto fa tena mbola ilaina mihoatra noho izany ny famelan-keloka ary zay ny fiverenana amin'Andriamanitra anatonana azy mba handraisatsika ny famelan-keloka ary jereo hoe ilay liturjia antsika fiangonana efijekema le endriny voalohany dia tena mifandika tsara avy miantso ny tompo ianao a dia miaino ny sitrapon'Andriamanitra ianao a dia mifona sy miai-keloka ianao a dia mandray famelan-keloka ianao zay mifarana amin'ny fanekempinoana ijoroana vavolombelona ny dialogue ny fanaovanareo sy ny tompo tena milaza zavatra iny ary zay ny mahatonga ny fiangonana ho sarotony mihitsy mampianatra ny amin'ny liturjia hoe vonjeo ny mandrele tenin'Andriamanitra mba hahafahanao tena mifona noho iny sitrapon'Andriamanitra iny ary andraisanao amin'ny mpifaliana fa ho anao lay tsy nahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra iny lay teny famelan-keloka natolotra teo tena milaza zavatra sarobidy ho amintsika izany koa tena sitrak'Andriamanitra ry havana ny bebahantsika hiakentsika heloka andika ny sitrapon'Andriamanitra tsika fa izao ilayntsika miaraka amin'izay koa ny famelan-keloka
manjary mientehitra amin'ny zavatra nataontsika fotsiny isika fa tsy tena manaiky ilay eo anatren'andriamanitra ary io zay ny mahasarobidy tsika moa zao manatrika an'izany zao no tenin'i Jesosy Kristy ao amin'ny rehefa mandray sakramento tsika hoy izy rehefa manolotra ny rahany sotroinareo rehetra ity fa ity no rahako amin'ny fanekena vaovao zay alatsaka ho an'ny maro ho famelan-keloko zay ny mahasarobidin'ny mpandray ary anasana mbola anatevenandary ny orotsan'ny katekomenina mba irotsaka ho katekomenina mba ho mpandray fa rehefa avy eo misy manko mivoaka veto ny mpandray fanasan'ny tompo avy misotro ny sakramenta sy meno ny tenin'andriamanitra dia anotanin'ny sasan'izay tsy teo izy manao hoe ianareo ve zao tena sura fa voavela ny elokareo avy nandray izy io tena sura ve nareo zao fa voavela ny elokareo haintsika ny valiteniny nga hita fa mbola miady ny tompony efa miteny aminao hoe ity no rako zay alatsaka ho anao ko famelan-keloko matoa ianao tsy voavela dia nisy eloko anafeninao ary zay ny tsy anampinana anao ary zany no heritsika zany ny fifaliantsika iantson'andriamanitra antsika isan'andro isan'andro mba hiverenantsika eo anatrehan'andriamanitra donc tsika anio tsy milaza hoe anio dia tsita fa hiverina indray satria ato no nraisantsika ny famelan-keloko zay le tsy maintsy hiverenantsika eo amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ary zay finoantsika sy fanatonantsika zay finoantsika zay ny fiverenan'ny olona amin'andriamanitra tahaka ny Paoly tena nitandrina ny didin'andriamanitra amin'ny mahafariseho azy fa ny tena fiverenanakeo amin'andriamanitra dia ny fanekeny an Jesosy Kristy ka nahatonga azy ho risy lahatra ary ny farany havana dia lay voalazany eo epaka dia miverina amin'andriamanitra ary manao asa mendrika ny fibebahana asa vokatra ny fibebahana Paoly apôstôly no niteny an'io eto fa i Jaona mpanao batisa koa araka ny rentsika teo no efa nilaza sy nampanao izany araka ny voalaza ao amin'ny Matio 7 sy ny Luka 7 hoe mamoaza voa mendrika ny fibebahana zany hoe tsy mijanona amin'ny fibebahana tena ilaina ary voalohany zavatra ny fibebahana fa tsy mijanona eo fa manatona an'Andriamanitra mandray zay tolo-tsaina sy tolo-keviny ary mamoa voa mendrika ny fibebahana zany hoe misoratra masina dia milaza fa ny olona tena mibebaka dia manamarina n'izany fibebahana zany amin'ny asa tandrifiny zany dia fantatsika moa araka ny nambaran'ny soratra masina fa rehefa niova fotokoany zany Paoly zany ry havana dia fantatsika loatra fa olona tena nanao fanolora tena fatratra dia fatratra tokoa faravakely ny telo ny asa misionera nandianany irany Asie Mineure hatrany Europe tany anaty sambo ary efa mamaky ny korintianina faharoa tsika hitarisany hoe vaky sambo hoe velesina tamin'ny azy hoe toy izao hoe fa tsy nampaninony zany ny teniny zao lozako raha tsy mitorony filazantsara zay rehefa voavela ny eloko dia tsy tia halalana inona na inona intsony aho ary zay ny zavatra tsapa amin'ny fanolorantena eto ry havana fa rehefa nanolo teny izy dia araka lazaiko hoe lay asa misionnaire nataon'ny vezivezy iran'ny Asie Mineure sy Europe iny ary mijery soratra masina sika ny an'ny Paoly rerynge no misy 340 ny epistily nosoratany anisan'ny ngeza indrindra amin'ny fiasana nataon'Andriamanitra ary mandraka androany ambara-piveriny Jesosy Kristy fanorony amin'ny moavy dia mbola manana ny lanjany reo epistily nisoratan'ny Paoly apôstôly reo zay entina milaza amintsika tahaka zay voalazany eo amin'ny Korintianina 7:20 hoe ny fahavalo tsy very maina foana kory ny fikelezanareo ay ao amin'ny tompo amin'ny asa izay ampanaoviny ny tena fivoampo sy fibebahana tokoa ary dia mahatonga ny fanahy masina hitarika mahatonga ny fanahy masina sy ny tenin'Andriamanitra hitarika ny olona asa ampanao an'izany asa zany ho vonina hitr'Andriamanitra ary ho fanome mifamonjena ny hafa Jesosy Kristy tenany mihitsy no miteny amintsika manao hoe izay mino ahy ny asa ataoko no ataoko ary hanao asa lehibe noho izany aza izy satria zao mankany amin'ilay
le finonan Jesosy Kristy ke nateraky ny fibebahana sy ny fankatoavana ary ny faharisin-dahatra ary dia manjary lasa mahavita asa lehibe mihoatra noho izany azy ary zay no maviziny fa isika tsy maintsy miasa raha mbola atondro ny andro raha mbola misy ny fomba azontsika miasa raha mbola misy ny zavatra azysika atao dia araroty ny mamoa voa miendrika ny fibebahana eto mpamizana azy ry havana isika izao dia toloran'Andriamanitra an'reto ray aman-drentsika mitandrina efa misotro ronono mivady sy nivady mitandrina ny lozany mitandrina lodomandry reto anankiray amin'izay atolotry ny tompo atsika izany mba anehoany hoe tsarovo ny mpitondra ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra izay nitory ny tenin'Andriamanitra taminareo tsarovo ny efa ran'ny fiainana ka harao ny finoany anankiray izay asa atolotry ny tompo atsika izany ry havana ary amin'izany no amantarana ny hoe ny voany no amantarana ny hazo fa ny hazo tsara tsy mamovo voaratsy ary ny hazo ratsy tsy mamovo voatsara ka dia ny voany ny tompo no maranana no amantarana ny hazo amaranako izay ry valatra rehetra zay zao miantotsika ary ny tompo mba ho fiainantsika ny bebaka mandrakarivo ary dia ho tsarotsika hatrany tsy ho adonoitsika ny verina hoe eo amin'Andriamanitra ka asehotsika amin'izany amin'ny alalan'ny asa mendrika izany tsaroko eto ny tenin'ny olon-kendra zay no amaranako ny tenin'ny olon-kendry mpanoratra sady mpiaroka tantara manao antsoina hoe Frédéric Lama zao ny teniny ny trangan-javatra ny firitsahantsika tsehatra ny fanarantsika fanambinana amin'ny alalan'ireo izy no iasan'Andriamanitra eo amin'ny tantara sy eo amin'ny fiainantsika mandrakariva moa manahirina le mandika teny araka le teny hoe rehefa mandika ianao dia ohatrany mamitaka ny mpiteny fa lazaiko aminareo le teny ataony izany hoy izy hoe ny événement ny action ary ny institution ireo dia intervention effective de Dieu dans l'histoire trangan-javatra fanompoam-pavahana zany nge événement fono zany fa tsy hoe mahazatra miasa amin'izany Andriamanitra afa-tsy ireo fankalazana sy ny fomba samihafa ny action ny firitsahantsika am-perinasa dia tsarovy fa mireny no aneho amin'Andriamanitra ny heriny ary indrindra fa ny fandaminana fanaratsy miasa mireny Andriamanitra ahatsirovana le teniny tompo amin'ny alalan'ny filazantsarany Marka toko fahaenina ambin'ny folo hoe ary ny tompo miara-miasa taminy sy nanamarina izany tamin'ny famantarana maro ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra amen. ndeha hivavaka sika ry havana nambaranao taminay tompo ny afatra avy amin'ny soratra masina ary tsapanay fa teny tonga nofo aty anatinay izany misaotra ny amin'ny Paoly apôstôly izay mijoro vavolombelona ka tsy menatra manoloana ny tompon'andraikitra ambony ara-panjakana milaza fa efa nibebaka izy ary novaliany ampanetreteny miantso ny tompo teny an-dalambe
misaotrany amin'ny Paoly apôstôly manambara ny faharesen-dahatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra ka ilazany fa tsy navesatra ao am-pony ny ampopo fa tena niverina amin'ny fanetretena tamin'Andriamanitra ilay niantso azy izy. Misaotrany amin'ny afatra avy aminao manambara aminay fa lay teny mamonjy dia teny mitaonanay hibebaka ka hanananay fanantenam-pamonjena tokoa. Ankehitriny Tompo dia miondrika eo anatrianao izahay ary eo ampototry ny azo fijalian'i Jesosy Kristy mangata-pamelana aminao satria tsy voamarinay tahaka ny an'i Paoly apôstôly ny fibebahanay, tsy nanao zava-dehibe ny teny sy ny fiantsony izahay, tsy nirotsaka antsehatra izahay, mety tsy nanaja koa ny fandaminana izahay, dia tsy nanome voninahitra anao. Misaotra anao Andriamanitra fa mbola miantso anay hiverina aminao ianao, mbola miantso anay hibebaka ianao, dia manavao ny fibebahanay izay ankehitriny ary raiso zany. Mangataka indrindra Tompo aza isaina ny fahadisoanay teo amin'ny fanatanterahana ny fanomponanao, na inona anjara fanompona napetraka ao taminay teo amin'ny tanimbolinao. Aza isaina ny fahadisoanay teny amin'ny sehatra ivelan'ny fiangonana na tamin'inona na tamin'inona zany, tao amin'ny ankonana nametrahanao anay, teny amin'ny toeram-piasana nijoroanay, hatreny an-dalambe ary nataiza. Tompo, mamelanay amin'izay nataonay ka nampalahelo anao, nanohitohina ny voninahitrao, dia mangataka aminao izahay mba ihany ny vavaka mangina tonononay ao am-ponay tsiraray avy, ny amin'ny fibebahana, ny amin'ny fiaikan-keloka, ny amin'ny fangataham-pamelana. Tompo, miano ny vavakay ary matoky izahay fa ho amarinonao eto anio ny teninao, tsy avy antsony marina ianao fa ny mpanota hibebaka. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Mitsangana andray ny teso mafary omenantsika. Voasoratra hoe, ho aza matahotra ianao ry Jakoba mpanoto hoy Jehovah, ary aza mivadiko ry Israely, fa indro ho vonjeko avy any lavitra ianao,
ary ny tananakao avy any amin'ny tany izay mahababo azy dia iverina Jakoba ka hiadana sy andro fahizay ka tsy hisy aminay taitra azy voavela ny pareo ny ranomasina midera ny tompo Sambatrani olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany Sambatrani olona izay zizay ny Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny Surepania ta faverina mina katatanu bautia nimirisa kamina Adariu anaminu sina matoky ny famelan-keloka anatolotry ny tompo isika koa dia amin'ny fifaliana no irahantsika manonona ny fanekempinoana apôstôlika manao hoe mino an'Andriamanitra ray tsy to mpanao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an' Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virjiny nijalana napaky Pontius Pilato nombona tamin'ny hazo fijaliana matika naleviny nidina tany amin'ny fiainatsy hita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra petraka eo kavanan'Andriamanitra ray tsy to avy any evy ny tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina aho fiangonana masina maneran'izao tontolo izao fiombona ny olona masina ny famelan-keloka fitsangana ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay tanterantsika ao anatin'izao ampahampotoana izao ry havana ny fampitondrana amin'ireo ray aman-drenitsika mpitandrina ny sotro ronono ombambady na ny vadina velany hitondrana azy ireo ety amin'ny altara ny hira faha 700 andininy voalohany 700 andininy voalohany eny ry havana malala mijoro mitondra izao fiangonana izao mifanatrika aminareo ray aman-dreny izay tsarona nametraka dia tongotra sy dia tanana teto amin'ity fitandremana ity tamin'ny fitariana ny vahoakan'Andriamanitra ahalala ny Jesosy Kristy tompo sady mpamonjy ary aharitra tamin'ny finoana azy dia faly tafahoana aminareo ary mahatsiaro tokoa fa ianareo no nanoana tamin'ny fahoriana
ianao nareo no nanotrina tamin'ny fifaliana ianareo no nanolo-tsaina raha sendra ady ny vahoaka an'Andriamanitra dia izany no antonotony fotoana itony mety hoe minitra vitsivitsy nefa tian'ny fiangonana anamariana ny halehibe ny zavatra vitanareo teo anatrehan'Andriamanitra ny paka tany amin'ny fiangonana koa dia fifaliana ho an'ny fiangonana izay angatana hitsangana ankehitriny ny anonona andin-tsoratra masina fiarabana fampaherezana anareo amin'ny anaran'ny Tompo. Hoy ny Salamo 4:7 izay efa natsidika teo amin'ny teny fiantsoana manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra ampinganay eo, tsinjovy ka jereo, ny tavany voahosotrao. Ao amin'ny filazantsara ka ny marika 10:7 sy ny 30 dia hoy Jesosy, lazaiko io aminareo marina tokoa, tsy misy olona efa nahafohy trano na rahalahy na anabavy na reny na ray na zanaka na tany no ny amiko sy ny filazantsara ka tsy handray zato eny amin'izao andro ankehitriny izao. Dia koa ny toyny izany ary amin'ny andro avy dia fiainana mandrakizay. Fa ny farany dia ny Hebreo 9:10 efa hatsaroantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe fa Andriamanitra tsy mba tsy marina anadino ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo ho voninahitry ny anarany raha manompo ny olona masina nareo sady mbola manompo ihany. Ny Salamo 4:7 dia vavaka ataon'ny fiangonana mba hanatrehan'Andriamanitra anareo mandrakariva, tsarovy ny tavany voahosotrao. Ary ny marika 10 dia fampatseivana ny teny fampanantenan'Andriamanitra fa tsy hoe miandry valim-pitiany an-danitra akory isika fa ety amin'izao andro ankehitriny izao dia efa mamaly izay fiazakazahana sy fikelezanaina nataonareo ny Tompo ary indrindra mitahiry ny anjara mandrakizay, fiainana mandrakizay ho anareo. Ary ny farany dia tsy ho adinoin'Andriamanitra velively izay efa nataonareo tamin'ny fanompona ny olona masina ary mbola tanterahanareo arak'izay vitanareo mandraka ankehitriny. Ireo ny teny fa dia fitiany ny fiangonana ao anatin'ny vavaka izany. Tompo misaotra ny amin'ny teninao izay efa mazava tsara aminay fa miombona amin'ny mpanao salamo izay angataka ny fanatrehanao isan'andro mankarivo reto ray aman-dreninay na izay mifanatrika aminay eto na izay efa fantatrao fa tsy eto an-tanindrazana. Ianao koa no hitahiry ny teny fampanantenana ho azy ireo ka ahatsiarovana fa efa mandray ny valim-pity avy aminao izy ary indrindra ho voatahiry ho azy ireo ny fiainana mandrakizay efa notoriany ary efa niainany koa. Apetraka eo am-pelatananao ny mba hatsiarovana ho azy ireo sy ny taranany satria olona niazakazaka teo amin'ny fanompona ny olona masina izy dia aza toloinao izay rehetra nataony ho voninahitrao ho fampandrosoana ny fiangonanao. Manamarika izao fahatsiarovan'izao koa izahay amin'ny fanomezana hita maso ankazitrao Tompo ny ezaka rehetra ataonay fa tanterahanay amin'ny fitiavana izany ary engane ampitombonao araka ny haben'ny fahasoavanao tsy ho azo kajiana amin'ny fiainany reto ray aman-drenina ireto. Dia amin'ny anaran'i Jesosy ilay mahay manao mihoatra n'izay angatanay no hanonanay izany vavaka izany. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Mangataka ny ray aman-dreny nitondra ny hafatra Andriamanitra mba hijoro ety anoloana aorian'ny teny ataon'ny solotena avy aminareo dia andray tananareo izay mianaka. Araka ny toriteny teo ry havana toriten'ny pasteur Charles teo misaotra anareo amin'izao action ataonareo izao
atserovanareo anay misotro ronono a isa-taona. Zay ny voalohany. Faharoa dia izao, 12 taona zay ny teto hisotro fitiavana, ny afatra tokana teto dia hoe kendreo ny lanitra, kendreo ny lanitra. Ny antony zao rehetra zao a dia ny lanitra. Ary mahavariana fa androany, andro atserovana anay a, mbola zay ny lazain'ny perikiopa, kendreo ny lanitra, oka tsy isy amintsika atsipy any anaty afo. Fa tena misy zany afo zany ho aminareo rehefa soavan'ny Tompo. Amen. Iomina amin'ny vavaka fangatahana isika riavana. Misaotra Tompony amin'ny teny fampanantenanao, fa raha mitoetra ao anatinay ny teninao, dia afa mangataka izay angatahanay izahay, ary matoky sahady fa ho azonay izany. Koa indreto mampiombona fosy fanahy ny fiangonanao, mametraka eo ampelatananao, ny fianam-panahinay tsiraray avy, mba tandremo ry Tompo fa ondrinao izahay, ary azavelanao ho voasariky ny fiemorana na izay antony samihafa ho any amin'izao tontolo izao indray. Misaotra anao fa ety amin'izao tontolo izao dia mifamaofao ny fiainanay, misy ny zava-manahirana toy ny tsy fahasalamana, ny fahoriana, ny olana samihafa na atrehanay manokana eo amin'ny ankohonana, ara-piarahamonina, arak'asa, tonga hatrany amin'ny fitsarana sy ny toerana lavitra mihoatra noho izany azy. Tompo, tsy mora ny manaradianao, ary tandra avadikoditra aminay zanak'olombelona ny olana. Amin'ireny rehetrareny dia fantatray fa miditra an-tsehatra ianao, hanasitrana ny marary, hampionana ny manamanjo, anafaka izay ampahoriana, ary mbola hitondra fampanantenana indray ho an'izay mety voafonja na mety ho kivy sy tsy manana izany fanantenana izany. Dia misaotra anao indrindra, mbola mitsinjo ity firenena ity, na mizaha toetranay amin'ny loza, akandrivo-doza tokoa azy ianao, araka ny voalazan'ny boky no ambolana teo, dia fantatray fa fiantsona mahery mba hiverina aminao izao zava-mitranga amin'ny firenena izao. Impiry ny tsy efa nandalo teto ny rivo-doza, fa mbola misy aminay mifikitra amin'ny fanaovana tsinotsinonanao, mbola mifikitra amin'ny sampy natao tanan'olona, ataovy mitodika aminao, lay nahary izao tontolo izao izahay, lay mifehy ny zavatra rehetra. Atolotra eo ampelatananao ireo mpiray tanindrazana aminay, niara-ny vona amin'ny vantana tao anatin'izao rivo-doza izao, iny faritra tsy miny, fa tsy miafina aminao koa ireo faritra maro dibo-drano eto Madagasikara na ny eto andrenivohitra misy anay ihany azy. Tompo, atsory ny tananao, hitondra famonjena, ary ataovy tanam-pamonjena ho an'ny trabona rehetra, ny fiangonanao, mba hijoro ho vavolombeny ny fitiavanao, indrindra amin'izao vanim-potoana mananontana ny karema izao. Aoka fantatra ny ataony ny fiangonana, ahalala izay tokony tanterahany tsirairay eo amin'ny manodidina azy. Dia jereo ny fiangonanao Andriamanitra, mitodika aminao indrindra, ny amin'ireo fiangonana mijoro any amin'ny tany mbola misy fanenjehana mafy, ho an'ireo fiangonana miasa
any amin'ny tany miady na any amin'ny tany misy arety mifindra sy arety mandringana mba tena ho tanam-pamonjenao koa ny fiangonana any amin'ireny toerana ireny mba tsy ho kivy ny mpitoron'ny filazantsara raha enjehana ary miaritra fahoriana miatra manainy le tonononay manokana ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara hatrany ampita-dranomasina ianao no efa niantso sy ny fidy izany fiangonana izany engane ny fikerezanaina amin'ireo azakazaka samihafa manomboka ao anatin'ny fiangonana any ivelany rindrina efatry ny fiangonana dia ho ambininao hiasanao mahery amin'ny alalan'ny fanahy masina ireo tompona ndraikitra isanambaratonga manatanteraka izany dia mivavaka izahay mba hitsinjovanao ny fanomanana ny sinoda lehibe any amin'ny sinoda paritany laharana 7 amin'ny volana aogostro ireo tatitra rehetra miainga avy any amin'ny sinoda paritany ao anatin'izao volana martsa izao ireo tompona ndraikitra rehetra manatanteraka ny fandravonana sy ny fintiny ny famolavolana izay mety ho fody-dalàna sy fitsipika ny fanovanany amin'izany raha misy dia arovy andeha araka ny sitraponao ry tompo Andriamanitra eo mianta aminao izay mba hijerenao ireo mpanomponao eo an-tanimbolonao ny katekista délégué sy ny mpitandrina ireo laika mpiara-miasa aminy eo amin'ny barao ny fitandremana sy ny fiangonana ireo tompona ndraikitra ny amin'ny sinoda paritany taria ny président sinodaly ny barao mpiandraikitra vobe tarian'ny filoha sy ireo mpiandraikitra vobe ary ny mpanatanteraka mba tsy ho adononao amin'ny fahasoavanao izy ireny ary ho tovinao amin'ny teninao fa na eo aza ny fahalemena dia ampy ny fahasoavanao Jesosy maro ny hevitra tiana iangonina ary ho fehezina eo anatrianao anatin'izao fangatana izao fa faly izahay mamitana izany amin'ilay vavaka ny zanak'Andriamanitra manao hoe rainay izay ny an-danitra ho amasinina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany ho taky ny an-danitra meo anay an'io ny anina sahaza ao anay ary mamela ny elokay tahaky ny namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay isaorana riavana ny baraon'ny fiangonana tamin'ny fitondrana ny tsara fantatra ho antsika vahoakan'Andriamanitra ireto zavatra telo reto no ambara amintsika ny voalohany fanamafisana sy fampatsehivana ny fisin'ireo fandaharam-potoana fitariana fampianarana antsika hivavaka ary fitondrana ambavaka antsika koa arak'izay mety tranga zavatra ilantsika mpanohana ara-bavaka eo amin'ny fiainantsika efa nilazaina amintsika fa ao amin'ny peta-drindrina ao amin'ny lalantsara ao ny fandaharam-potoana momba izany araky ny fandaharam-potoana efa nomen'ireo ray aman-dreny ara-panahy mitantana antsika amin'ny vavaka azontsika atao ny manatona azy ireo mivantana amin'ny fotoana izay efa voatondro ao amin'io peta-drindrina io mizara milaza ny dinidinika manery antsika hoentina mibavaka fa efa nisina koa ny fahafahantsika manolotra antombavaka ho amin'ireo ray aman-dren'ireo amin'ny taratasy kely ary ampidirana ry alainao ny taratasy dia soratanao ny antombavaka fenonao ny dinidinika ilaina mombanao dia atsofoka ao amin'ny vatakely zany dia raisy ny voamerany am-panahy ary ampitainy amin'ireo tompona ndraikitra ara-bavaka aza misalasala riavana ny amin'izany mety misy fotoana hiantsony anao ao amin'ilay laharana natolotra ao amin'ny taratasy kely dia mahatsara indrindra izany ho antsika tompona ndraikitry ny sampanasa asa fikambanana ary voamery dia azadonina koa ny manolotra izay mety antombavaka ilaitsika ny amin'ny fanampian'Andriamanitra fampandrosoana ny sampana na ny fikambanana sy ny voamera hiadiditsika atorory an-taratasy araky ny voalaza teo ireny ny zavatra faharoa
dia momba ny votsarana fafy sy ny mofinaina. Raha sitrapony tompo dia manomboka amin'izao volana martsa izao ny rampitso indrindraindrindra no hipetaka ao ambavahady ao ny votsarana fafy toy ny efa mahazatra antsika saingy ampina ny mofinaina araka ny fandaharana mofinaina sekoly alahady FJKM. Votsarana fafy dia efa miseho arak'izay endrika nahazatra antsika. Ny mofinaina FJKM kosa dia aseho arak'izay texta atolotry ny karatra mofinaina amafisina na lokoina ny andin-tsoratra masina everina ho ivo ny perikôpy ary afaranana amin'ny vavaka setriny ho hitantsika rehefa mipetaka ao amin'ny peta-drindriny zany ry havana. Isaorana ny fianakaviana izay manolotra n'izany asan'Andriamanitra izany ho antsika fiangonana. Fa miverina amin'ny fanotronana ireto ray aman-dreny mpitandrina misotro ronono ombambadina ny vadina velany efa nodomandry isika. Nakapoka ho anankiray ny rakitra anankitelo satria araka ny fandamina ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara dia atolotra ho an'ireny ray aman-dreny anokanana fotoana ireny ny rakitra manontolo. Fa mbola te ilaza amintsika hoe mety tsy nanam-potoana ianao na mangina na nitsidiana ireo ray aman-dreny ireo tamin'ny tonotaona na tamin'ny fetiny ray na tamin'ny fetiny dreny atambaro ao daholo androany. Ho tsarovatsika mihitsy hoe tena nanana dindo teo amin'ny fiainantsika ireo ray aman-dreny ireo. Izao no fotoana ry havana fanararoatra anehoantsika izany marika izany. Toano ny ray aman-drenitsika ary izay efa niomananao dia tanterao amin'ny fanetretena amin'ny fitiavana fankasitrahany tompo izany. Izay no zavatra anankitelo izay notenenina tamintsika fiangonana indray ny fahasoavan'ny tompo any anampetsika mba hatotosana izay tandrify atsika tsirairay avy ho voninahitry ny anarany. Raiso tanteraka aminareo ny tsodranotononina amin'ny anaran'ny tompo. Andriamanitra ny fiadananany amasina anareo samy ho tanteraka ka aoka harovana avokoa ny fanahinareo sy ny anareo ary ny tenanareo ho tanteraka tsy anatsiny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy tompontsika. Matoky ilay ny antso anareo, izy no hanefa izany. Amen. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.